Finaritra rô, arak'izay anarana fandarantsika izay dia tena finaritra izahay. Tsidika ny tokantranonao anatin'izao fandarana finaritra rô. Tsy ny halalao sehatra izao ato anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. Zanam-pandarana izay atolotry ny auto-école orientale, ny CFTP ONJSN ary ny ISF SP. Izay marihana fa niova toerana misy ny ISF SP, CFTP ONJSN ary ny auto-école orientale dia tsy aiza fa eo ampitan'ny hôtel Baobab Morafeno, akaiky ny Sopomarika, io ny tena akaiky azy sao dia mbola diso toerantsika hoe mbola hoe ry amin'ny supermarché fa tsy entsony efa mifindra ety apitapitan'ny hôtel Baobab Morafeno zany rehefa hitsidika any ianareo fa zay nefa dia mitsidika anareo isan'andro atao anatin'ny zanam-pandarana dia manasa antsika indray anaraka an'izany zanam-pandarana zany. Androantsika dia resaka hoe panneau indray zany zany tsy hoe panneau firy moa zany fa anao kely an'le fampitahantsika zany fampitahana panneau anankiroa izay hitantsika eo amin'ny sary moa zany ho an'ny mpanaraka amin'ny fandarana amin'ny télé moa zany fa tsy maintsy ho tononona ihany izy ity ho an'ny mpanaraka ny amin'ny radio satria tsy adinona raha fa ezahana atao ezahana ho azavaina arak'izay zany. Panneau anankiroa ny jerentsika androany dia ampitahintsika voalohany dia ny panneau stationnement interdit zany hoe boribory misy tsipika menamena avy aty amin'ny ankavia midina makaty amin'ny ankavanana, boribory dia mangamanga ny tokotaniny. Fahitantsika matetika izy io. Betsaka ny toerana hitantsika azy izay midika hoe toerana tsy azo iantsonana. Zay zany ny tena malaza azy. Mahazatra antsika moa hoe tsy azo hijanonana. Zany hoe ny eo aorianany iny ka hatrany amin'ny sampanan-dalana manaraka zany dia tsy azonao hijanonana zany Zay zany midika zay tsy azonao iantsonana zany, tsy azo ametrana zay le hoe stationnement interdit. Zay zany le boribory voalohany boribory misy tsipika miainga avy aty amin'ny ankavia somary mitsivalana mamonjy ny ankavanana, mangamanga ny ao anatiny moa zany. Zay ny anankiray. Fa ilay panneau anankiray faharoa kosa dia ilay hoe arrêt interdit. Zay rehefa mifanakaiky ny ray stationnement interdit dia ilay faharoa hoe arrêt interdit. Ny arrêt interdit indray dia boribory mitovy loko amin'ilay teo aloha, boribory menamena zany dia misy tsipika avy aty amin'ny ankavia makaty amin'ny ankavanana, tsy avy aty amin'ny ankavanana makaty amin'ny ankavia izay manome lasa ohatrany hoe misy croix zany na misy X ohatr'izao menamena zany eo amin'ilay boribory zany ary mangamanga zany ny tokotaniny moa zany ny ilazana anazy. Io indray zany le ataontsika hoe arrêt interdit dia jerevantsika inona mahasamy hafa an'ireo. Le ray araka ny voalazantsika teo ilay boribory misy tsipika tokana avy any amin'ny ankavia makany amin'ny ankavanana dia midika hoe stationnement interdit zany hoe tsy azo iantsonana eo amin'ny toerana iny ka hatreo amin'ny sampanan-dalana manaraka. Raha mbola tsy azo iantsonana ny toerana dia ao aorian'ilay sampanan-dalana mbola hipetaka indray iny panneau iny zany. Zany hoe tsy azonao iantsonana. Ina moa zany le hoe miantsona eto. Ohatran'ireny miteny moa tsika zao hoe fiteny matetika hoe fiantsonana taxi borosy zany hoe na mitentsika hoe eo amin'ny stationnement. Zany hoe rehefa le hijanona maharitra zany zay voalaza anatiny hoe tsy azo atao zany raha vao mahita an'io anao. Fijanonana maharitra zany hoe apetraka ao eo ny tomobile, apetraka ao eo ny fiara, dia lasa ianao mandeha mivoaka. Iako any na ny tuk-tuk fa sao dia miala pandray zala tuk-tuk apetraka eo ny fiara dia lasa ianao mandeha mivoaka vononao. Izay zany stationnement interdit, tsy azo atao zany zay eo amin'ny toerana izay hitanao io panneau stationnement interdit na hoe toerana tsy azo iantsonana. Ny arrêt interdit kosa dia tsy azonao atao mihitsy ny mijanona eo amin'ny hoe arrêt anazy zany dia hoe mandeha anao dia mijanona kely dia tsy azonao na dia mijanona kely ray segondra ary zany. Ina moa le hoe ray segondra zany ohatrany hoe manisy sira be loatra tsika fa hoe na manala olona eo zany tsy azo atao. Zany hoe raha mitondra olona ianao ka nahita an'io panneau arrêt interdit io dia mazava ho azy fa sady stationnement interdit io zany satria na arrêt raha tsy azonao atao. Le arrêt zany dia hoe mijanona kely ohatran'ireny bus ireny hoe arrêt amin'ny bus zany. Mandeha zany ny bus dia manao arrêt kely eo manala olona dia tsy azo atao zany ny arrêt. Raha vao mahita an'iny boribory ianao dia misy alaitsipika roa avy aty amin'ny ankavia makany amin'ny ankavanana sy avany amin'ny ankavanana makany amin'ny ankavia. Zay zany ny atao hoe arrêt interdit. Zany hoe ny stationné mijanona maharitra, ny arrêt mijanona amin'ny fotoana fohy. Ka mazava ho azy zany raha ohatra kosa zany ilay panneau voalohany hitantsika raha hoe ilay panneau stationnement interdit azonao atao ny manala olona vetivety eo. Zay le nuance kely mahasamy hafa kely azy zany eto amin'ilay anankiray. Raha ilay tsipika tokana zany dia azonao atao hoe mety hoe nanala olona na hoe fa mba apetratsika kosa nefa fipetra mety hoe tsy mibahana ny fifamoivoizana ianao ao anatin'izay fotoana zay. Fa ilay faharoa kosa ilay panneau faharoa zany ilay arrêt strictement interdit zany na ilay
ary interdit de tsy azo atao mihitsy no mijanona na de hoe ray segondra azy andeha ataotsika an'izay mihitsy moa zany izy mba hoe azava tsara amitsika zany ny afatra zay ndray ary ny azotsika atolotra androany a fa de mankasitraka atsika zanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivozana no farany eto a fa itsika kosa de mbola asaina hatrany anaraka mbola petabe zavatra ho atolotra atao anatin'ny fandarana finaritra roa sy ny fandarana alalao sehatra mankasitraka tompoky lahy mankatelona tompoky vavy